La démocratie toi de Madagascar anda salouf fa c'est invité du jour androana fatamni la pani assemblée zawa tebaka efatra nanamarika ny fivoriana natao tena nivina teny meram-pirenena teny Tsimbazaza no resantsika amin'ity vidéo ity. Ny voalohany makasika ny hoe iza no filoana teny meram-pirenena vaovao isolany Christine Razanamaso. Faharoa iza avy ny filoha lefitra teny meram-pirenena isaky ny faritany. Ny fahatelo disadisa teo amin'ny Augustin Andriamananoro sy Gaspard Fenso ary ny fahaefatra farany disadisa teo amin'ny Siteny Randrena Soloneko sy Tinoka Roberto. Ndawary mbola tsy nanomboka akory ny latsabaty dia efa fantatra sahady hoe iza no filoana teny meram-pirenena andimban'ny Ramatoa Christine Razanamaso satria nahoana tokana ihany ny candidat dia tsy iza zany fa Andriamatoa Tokely Justin. Araka ny vaovao efa miparitaka manerana ny gazety sy televiziona maro samihafa dia i Andriamatoa Tokely Justin no voafidy ho filoana teny meram-pirenena vaovao. Ary lany tamin'ny salanisa 100 isan-jato satria tokana tsy misy mpifaninana izy. Araka ny vaovao miparitaka moa dia nanoana azy avokoa ny vovonana Irmara, ny vovonana Fraisankina ary ny kolektiva malagasy ireo avy eo amin'ny tsy miankina. Melo ny resantsika makasika ny hoe iza avy ireo filoha lefitra teny meram-pirenena isaky ny faritany. Ndao fantaritsika amin'ny ankapobeny inona avy ny andraikitra efa nisahan'ny ity Andriamatoa Tokely Justin ity. Ny voalohany i Andriamatoa Tokely Justin ny fahafantarany maro azy dia administrateur civil. Efa lehibe ny distrikany Andapa ny taona 5 ka hatramin'ny 7. Efa lehibe ny distrikany Ambilobe ihany koa izy tamin'ny taona 7 ka hatramin'ny 4. Efa talen'ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Local na afaka foezina amin'ny hoe INDDL tamin'ny taona 4 ka hatramin'ny 20. Efa tale général ny INDDL ty ihany koa izy tamin'ny taona 20 ka hatramin'ny 7. Fa teo anelanelany taona 7 ka hatramin'ny 20 dia teo amin'ny toeran'ny governoran'ny faritra Sava izy. Ary efa ministry ny tany sy fitsanjaram-pahefana tamin'ny taona 20 ka hatramin'ny 4. Efa ministry ny tany tamin'ny volana Janoary 4 ka hatramin'ny volana May 4. Araka ny fahafantatry ny maro moa nametra-pialany izy ka nirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka ka ankehitriny tafapetraka amin'ny toeran'ny filoana teny meram-pirenena. Ndao kosa tany isaitsika iza avy ireo filoha lefitra teny meram-pirenena isaky ny faritany. Voafidy ho filoha lefitra teny meram-pirenena ny faritany Tananarivo ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro. Ny filoha lefitra teny meram-pirenena ny faritany Toliara kosa dia ny solombavam-bahoaka Tinoka Roberto. Ny faritany Fianaratsoa ny solombavam-bahoaka Fomendraza Aingo Louisette. Ny faritany Toamasina ny solombavam-bahoaka Narmamy Irma. Filoha lefitra teny meram-pirenena ny faritany Antsiranana solombavam-bahoaka Mamangy Norbert. Ary ny farany kosa dia ny filoha lefitra teny meram-pirenena ny faritany Mahajanga dia tsy iza zany fa ny solombavam-bahoaka Sofilira Prinsia. Raha nanaraka ankaiky ny listre ireo vepanina mandrafitra ny anteny meram-pirenena amin'ity taom-piasana manaraka ity dia mahatsikaritra tsara fa tsy tafaverina eo amin'ny toerany intsony ireo vepanina izay may vavandrindra tao amin'ny anteny meram-pirenena dia tsy iza zany fa Andriamatoa Nevra Oldina sy solombavam-bahoaka Jocelyne Maxime. Araka ny fanotanisantsika teo i Andriamatoa Augustin Andriamananoro no nisolo-toerany vepanina teo aloha dia tsy iza zany fa Nevra Oldina. Ny faritany Antsiranana kosa dia i Mamangy Norbert zany hoe tsy tafaverina intsony i Jocelyne Maxime. Eo ihany zany rehetra zany fa ndao aratsika ankaiky ny lahateny izay nataon'ny filoana teny meram-pirenena vaovao dia tsy iza zany fa Andriamatoa Tokely Justin. Isorana ianareo rehetrarehetra izay nandre anjara hivantana na ankolaka tamin'ny asa rehetra izay natao teto. Miala tsiny miala fondro ny tenako raha mandray fitenenana eto amin'oloanareo satria tsy hagnano voabapaza zegny voritika agnambony maventy na koa hoe ialoha lalana ny mpanjaka toy ny teny
fa teny mena no masolanga miteny tsy azo matso ka solanga ny tenako eto satria napetraka anareo ho filohan'ny antenimieram-pirenena ary namenareo fitenenana ihany koa noho izany dia mametraka azafady amintsika rehetrarehetra raha hiteny eto anohanareo nindrampo ny tenin'ny soratra masina izay nataony ny zokla honorable mila vonjy teo ny hoe tsy misy izy izy ihany fa ifana raha tsy avy amin'Andriamanitra marina zay ary zay ny arabako manokana nareo solombavam-bahoaka namako zay voafidy soamantsara avy tamin'ny fanampin'izay somary nanaitrany maro ny fandraisam-pitenenana nataon'ny Afakandro Christian ny arahaba ny filoha lefitra ny antenimieram-pirenena ny faritany Mahajanga dia tsy iza zany fa ny solombavam-bahoaka Sofelira Prinsia ny rary fahombiazana i Afakandro Christian ary nakahiry azy amin'ny asa izay sahany amin'ity taom-piasana manaraka ity fa kosa nisy fangatahana kosa nataon'ny Afakandro Christian dia tsy inona zany fa fanamafisana ny firaisan-kina ny faniriany dia ny ampitambatra ny faritany Mahajanga ray manontolo ny fijeroan'ny Vepanina Sofelira Maximo eo amin'ny toerana mahafiloha lefitra ny antenimieram-pirenena azy ny faritany Mahajanga nangataka ihany koa mba halavirina ireo endrika fampisaram-bazana eo amin'ny samy zanaky ny Mahajanga sy ny zanaky ny Mahajanga eto mety gaga nareo hoe ino ataon'ny firaisan-kina mitsanga manohana kandidany ILD mara ny tiako ambara dia zao raha rahampirenena izy ity ary hainareo fantatanareo tsara fa solombavam-bahoaka voafidy tao Mahajanga voalohany tenako izay azo atao hoe nampianjera bositra ihany kany anjera tiako volagny amin'izay dia zao misy olo-tena ny zanaky ny Mahajanga tsy vakivolo ny tenako avy any Manitsara ka hatraty Mahajanga avy any Maromandiana Lalava ka hatraty Antsalova maro ny olana sedrainay nandritra amin'ny fotoana maro ary alairay zay ka izay ny mahatonga ny teny eto hoe tsy amin'ny lalany antoko fa ny zanaky Mahajanga lolo avinay Mahajanga ary sovilanay hosimba hotrotraka ka noho izany ilainay ny fitambarana ametrahana izay firaisan-kina zay ho atombokanay Mahajanga ary apetrakinay manerana Madagasikara ankoatr'izay ny enjana roa nitady teo amin'ny Augustin Andriamananoro sy Gasikara Fensoa raha ny marimarina kokoa dia Augustin Andriamananoro somary nampiakapeo tao amin'ny antenimieram-pirenena nisy zavatra nanafitohinany Augustin Andriamananoro tamin'ny Gasikara Fensoa dia toy izao ny réaction-ny Augustin Andriamananoro tsy l'invité du jour ny eto hoy izy tamin'ny Gasikara Fensoa aza manao fanahin-jaza dia nahoraka tao amin'ny antenimieram-pirenena nisy ny feo mandeha hoe hita mihitsy hoe fa zandry olona tsy maninona fampianarinay rehefa tsy mahay ndao rahantsika ny ampahany resaka nataony Augustin Andriamananoro tao amin'ny antenimieram-pirenena itsika nanapaka vakanzy vondro natoko politika ary raha tsy miankina izy dia dimy faravakely zay tsangatanana anao zay atao zany monsieur le président misy témoin tao tsy mety kosaka malevy tenenantsika hoe azavitana vahoaka tsisy mahitaka vahoaka eto lapa démocratie eto andeha Madagasikara andraso aloha fa tsy invité du jour androany fa ato amin'ny lapan'ny assemblée zao afaka mivorenina ry anao zandry olona aloha dia aloha zay nanatika atao dia fa nielanela-pana tao monsieur le président dia zao nisy ny teny teo hoe roa ambiroapolo ny firaisan-kina ho ataontsika roa ambiroapolo ve misy hoe dimy ny indépendant ho ataontsika dimy ve fa rehefa nyteny ny tao anaty ny indépendant ny lalàna amin'ny fiantiantiany mertia dia mandeha aloha ny ady hevitra zay vao manapaka aza forsiana tonga dia hoe manapaka fa zay manany hevitra alao andeha ny ady hevitra
rehefa mitarika fivoriana Andriamatoa Solombavam-bahoaka Gasikara dia tsy mahazo miakatra sy midina manahaka ataonao mizotso avao iha mandray fitenenana na indray mandeha fa tsy andeha anao débat miaraka amin'ny ifandimindimby isaky ny ifandimby folo vasa iha zay nizotso bakely tsy azo atao. Manoloana ny resaka novoiziny Augustin Andriamananoro mahakasika ny l'invité du jour ny Real TV dia nivoaka tamin'ny fangina ny Real TV ka nanao ity fanambarana ity noraketina an-taratasy. Dia toy izao ny votoatin'ny taratasy navoakan'ny Real TV. Manoloana ny fifanolana anara-kevitra niseho tao amin'ny antenne meram-pirenena ka navoatonina ny anaran'ny Real TV Madagascar sy fandaharana l'invité du jour dia mampafantatra ny mpijery sy ireo solombavam-bahoaka ny mpitantana eto amin'ny orinasa fa société commerciale ny Real TV Madagascar fa tsy manao politika velively ka tsy tompona andraikitra amin'ny fironana anara-kevitra ny mpanao politika na solombavam-bahoaka na iza na iza. Somary lavalava ny fanambarana nataon'ny Real TV fa afaka toizan'ny tsirairay ity ampahandatsoratra ity. Toy izao kosa ny réaction Gasikara Fenso taoriny ireny adevitra mafana ireny sy ny fifanolanana teo amin'ny Augustin Andriamananoro sy izy. Politika no atao eto anivon'ny antenne meram-pirenena hoy Gasikara Fenso rehefa nidina avy teny ambony. Dia avy eo nanjoya ny toerana misy an'i Augustin Andriamananoro ka ny fandrentanana izy roa lahy. Ho antsika zay mpanaraka toedra raha politika dia mahafantatra tsara fa efa ela Itinoka Roberto sy Sitendrandrena Soloniaiko no ny fanasa vangy. Fa ny vaovao mahafinaritra androany dia ny ravina disadisa teo amin'izy roa lahy. I Andriamatoa Sitendrandrena Soloniaiko mihitsy no nitsangana nandray fitenenana ny teny hoe fidionareo ho lasa filoalefitra ny teny meram-pirenena ny faritany Toliara Itinoka Roberto. Orakoraka feno hafaliana tao amin'ny anteny meram-pirenena. Ary nisy orakoraka nanakoako nangataka ny fanaovan'izy roa lahy bizo. Raha lazaina fomba hafa dia nisy feo nanakoako amin'ny orakoraka mafy be nangataka n'izy roa lahy ifanoroka. Ka maha Coupe du Monde an'ilay dia manambara ny tenako androany mangataka aminareo sy mba vahoaka rehetra mba hanohana Antinoka
ny amin'ny fandorany misy mahoaka siteny ny kandidatsika ho filoalefiny faritana toliara anasanareo mba hifaray tanana ary hoany tombotsoa amin'ny firenena teo. Ito ampamaranana dia zao araka ny fanaratsika teo dia lany tamin'ny fomba ofisialy i Andriamatoa Tokely Justin filohany antenimieram-pirenena vaovao. Ary efa notanisantsika teo ihany koa ireo filoha lefitra antenimieram-pirenena isaky ny faritany. Araka izany rehetra izany, misy kosa analizy tsotsotra izay nataon'olona tato anatin'ny tambazotra-tserasera mahakasika ny olona mety ho Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta vaovao isolany Tsay Christian. Koa satria efa olona avy any amin'ny faritany Antsiranana no eo amin'ny toerany androm-panjakana eny anivona antenimieram-pirenena dia mazava ho azy fa tsy tafaverina ho Premier Ministre intsony i Andriamatoa Tsay Christian fa mety olona avy any amin'ny faritany hafa no azo eritreretina isolo-toerana azy. Ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany, aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.